Vatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne Vaovao Malagasy. Fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no fampizarana amintsika eto fa indrindrindrindra resaka tsy fandriampahalemana izay. Hitantsika zao amin'ny sarina vidéo zao misy jiolahy anankiroa nanafika tokantrano anankiray. Ary saika ny vonory zareo manko ny zanaky tompotrano fa ny télé, ny moto sy ny sisa tsy voatanisa na lay reto jiolahy tsy mataotody reto. Ary tena miadana mihitsy zareo anatin'ny trano ao maka ny entana rehetrarehetra izay. Nefa hitantsika fa mbola tsy de tena alina be satria amin'ny valo sasany alina, zany hoe mety mbola tsy matory ny fiarahamonina, eo ihany koa ny manodidina, eo ihany koa ny rehetrarehetra izany. Tena mametra-panontaniana satria aiza ho azy zao ny mpitandro filaminana amin'izao lera zao na ataontsika hoe ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zany. Hitantsika fa ity zava-tranga ity dia Antananarivo renivohitra fa raha jerena ny resaka tsy fandriampahalemana zay manerana nosy na renivohim-paritany zany na amin'ny distrikany zany na amin'ny commune rehetrarehetra manerana Madagascar resaka tsy fandriampahalemana zay. Mankaiza ary mpitandro filaminana ankehitriny sa ve miaro ny mpitondra fandrakana ankehitriny tariny Andrajoela dia mameno renivohim-paritany rehetrarehetra na renivohitra kapitalitsika zao Antananarivo. Maro any ireo miaramila zandarma polisy ireo fa manina raha ohatra paritaka amin'ny fokotana tsy efatsefaneny izay ataontsika hoe zone rouge. Hitantsika zao fa tena migalabo mihitsy miadana mihitsy ireto jiolahy ireto manafika tokantrano anankiray. Ary hitantsika ihany koa fa ity fitondrana tariny Andrajoela ity ne voatsy ela kory nampisonitra grady generaly, colonel rehetrarehetra ny mpitandro filaminana zay fa ahoana ary ny ataontsika hoe tsy manana plan ve, tsy manana rafitra hoentina amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ve ny firenena na ny fitondram-pandrakana ankehitriny. Fa indrindrindrindra ihany koa fa voatsy ela ihany koa ny Andrajoela nanome hélicoptère, nanome fitaovana rehetrarehetra nefa vao maika manampitrotraka zao resaka tsy fandriampahalemana zao. Hitantsika manko zany io dia tsy Antananarivo rery misy an'io fa manerana nosy. Ary hitantsika ihany koa manko fa naneho hevitra ihany koa manko ny solombavam-bahoaka tany tsara-tanàna fa tena anjakany ireo kidnapping ary ny hazavainy na mafisiny ihany koa fa tsy ny manam-bola ihany ane no alain'ireo kidnapping n'ireo jiolahy dahalo reo fa na olona mitsongo voahomana izany hoe mbola tsy manana ninina alain'ireo dahalo reo amin'izay mivarotra tanindrazany. Fa tena mampalahelo ane ny ainan'ny vahoaka ankehitriny zany hoe isaky alina zany ianao mitaitaina ho tafian'olona indray za, ho tafian'ny jiolahy za, zany hoe tsy mandry fahalemana izy. Ary mametraka ary ny fanontaniana ny atao hoe Madagascar tsy maintsy mandroso ve miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana sa hoe Madagascar tsy maintsy mandroso ity moa amin'ny lafiny inona marina satria ny vahoaka ane tsy mandry fahalemana. Raha ohatra ka hoe Madagascar tsy maintsy mandroso na mandroso zany tsy maintsy vahana aloha le olona resaka tsy fandriampahalemana ity. Mila rafitra, mila plan, mila ataontsika hoe avy aminareo mpitondra fandrakana mihetsika rehetrarehetra na amin'ny commune na district na ny renivohim-paritany zany na ny hitotsika kapitaly zao. Maro nareo fa tsy andro fa maro, misy ny sasany tena manao ny asany fa misy sasany zany tena hiaran'ny fitondram-pandrakana ve na nina ary ny miaramila maro eo raha mandeha amin'ny fokotany rehetrarehetra amin'izany resaka tsy fandriampahalemana zany. Ataoko nareo nahazo fitaovana rehetrarehetra hélicoptère ka inona zany tsy ampiasaina daholo zany rehetra zany. Tena mampalahelo ne ny ainam-bahoaka, fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ary naneho hevitra ihany koa manko hitantsika ihany koa fa resaka tsy fandriampahalemana ihany koa tany Avondrozo toy n'ilay vaovao tsy fandriampahalemana ka nahafatesana zazavavy iray ary nahatratrara ny reto zazalahy kely reto ny androany 20 febroary reto lasa teo iny izay efa nitsaboana ireto ankizy reto teo amin'ny hôpitaly Vondrozo. Dia androany izy reto dia natao évacuation sanitaire hihazo toeram-pitsaboana aty Farafangana noho ny somary fahasarotana ny fitsaboana. Hitantsika amin'izay fa nanome fisaorana ihany koa manko ny Depute ary Vondrozo zay mahakasika tsy fandriampahalemana zany. Ary andao ary jerentsika fa nokefy nataon'ny solombavam-bahoaka tsara-tanàna mahakasiky ny resaka kidnapping zay fa tena mampalahelo izy zava-misy satria na ny vahoaka mitsongo voahomana vahoaka madinika ary alain'ireo dahalo na jiolahy ireo fa tsy ireo manam-bola ihany fa na ireo mandinika ireo koa. Andao rahantsika zany fa nokefitra nataon'izay fa azadino tompolasy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsaratsara zavatra zay. Makasitraka mialoha tompolay sy tompoko vavy. Tanatin'ny 3 volana nifanesa izay dia tranga nafaka nankeriny misa ena no nisy eto anatin'ny distrika ny tsara-tanàna ka omaly alina tokony ho tamin'ny 6 vola sy sasany no ny tranga ny fahenina ary tranga faharoa tamin'ity volana febroary ity izay nakany ireo dahalo ankeriny olona iray indray tao anatin'ny tanàna kely iray ao anatin'ny commune Breville.
Vonjeo tsara tanàna, ony solombavam-bahoaka ny tsara tanàna, tonira ndria malala. Mampametra pantaniana ho izy ny antony ity tranga miverimberina ho tsara tanàna ity. Atroponina sahirana avokoa no ataon'ireo dalina sibatra amin'izany. Manany mety misy fanakorotanana iny natao amin'ireo vahoaka ao tsara tanàna ny solombavam-bahoaka, izany fanazavana. Momba ny tontolo resaka kidnapping indrindrindrindra ao anatin'ny district tsara tanàna. Fa ny zavatra tsapa aloha amin'ny masonandro androany dia mbola ohatrany tamin'ny desambra roa ny kidnapping ny tranga tao roa ny tentative na kidnapping ny tranga izay nahafatesan'olona tao anatin'ny district tsara tanàna. Roa tamin'ny janvier teo, roa koa février zany zao satria asana isanatrika bary fa roa aloha izy hatreto. Inona zany ny andry anay volana marsa, inona ny andry anay avril, inona ny andry anay mai, inona ny andry anay juin. Mijaly ny vahoaka ny district tsara tanàna. Miantso anao André Matofilo miangavy atoboko avy ny vahoaka ny fidetsika io mijaly ao anatin'ny district tsara tanàna io. Miantso anao André Matofilo premier ministre mba hijery faran'izay aingana satria efa tsemboka atoboko, efa manomboka ho Kivy amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena satria tsy mety voavany olona tsy Fandriampahalemana indrindrindrindra ny kidnapping ao anatin'ny district tsara tanàna. Zay anaovako antso avy mahagaga hoy satria ohatrany manana endrika fanakorotanana le izy ny antony raha olona milliardaire na multimillionnaire reo olona lasa reo hafa zay fa olona mitrongo voaomana reo dia mahagaga le izy. Commune miisa telo amin'ireo commune miisa telo ambin'ny folo anatin'ny distrika ny tsara tanàna no tela lasibatra amin'ny tranga fanafian-dahalo. Dia ny commune Ambakireny izay mifanila amin'ny distrika Nanjozorobe, ny commune Breville ary ny commune Manakana Vombohitra. Efa fantatra ihany koa ny toerana hiasian'ireo takalonainy ao anatin'ny tsara tanàna kanefa tsy ampy ny fitaovan'ireo mpitandro ny filaminana ny toerana izay lasa sakana amin'ny fanampiana tokony atao amin'ireo mponina lasibatra. Ary ny olana dia zao 13 ny district ao anatin'ny commune ao anatin'ny district tsara tanàna. Commune anankitelo ny tompoko reo misy problème reo dia ny commune Mifandila Vodirindrina amin'ny Nanjozorobe, commune Ambakireny, commune Breville, ny commune Manakana Vombohitra. Zay ireo. Ary efa fantatra fa hoe manodidididina ao ambadimbadika ao ilay toerana fanitrihanandreo raha ny vaovao eno isaky ny mivotsitra avy any le olona. Ao zany tsisy votsitra maina hatreto fa votsitra mandoha vola foana. Manoloana ity olana ao anatin'ny distrika ny tsara tanàna ity dia manao antsovony mivantana amin'ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra lehibe ny governemanta ny solombavam-bahoaka anatin'ny distrika ny amin'ny fanamvotana ny vahoaka ny tsara tanàna izay tena mijaly amin'izao fotoana izao. Tsy mety voavaha mantsy ny resaka sy fandriampahalemana ho tsara tanàna hatramin'izao na dia efa maro aza ireo antsoantso sy dingana nataony solombavam-bahoaka. Tsy tokony andrasana fahavoazana goavana toy ny tao ambato finandrana vao hisy fandraisana andraikitra hoy ity solombavam-bahoaka ity. Tsy afaka andefasana mpitandro filaminana ve tompoko ao amin'ny toerana ireo. Ho an'ny mpitandro filaminana ny toerana tsy ampy ny fitaovana ampiasain'izy ireo satria ditongotra. Ary tsy misy tanàna ao anelanelana eo fa ditongotra no atao ao. Mila fitaovana zany. Raha azo atao ary mangataka ny anamboarana lalana any satria ho anahy manokana ny lalana dia anisan'ny fanafody amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ao anatin'ny district tsara tanàna. Toerana tsisy lalana io mba mipetraha amin'ny ainan'ireo mpitandro filaminana vitsy anisa ao anatin'ny district tsara tanànareo ihany koa isika hoe ny ray andro, ny roa andro tontolo orana no misedra zany tsisy trano autorina tsisy ninina ny atapiketsahany reo manao ny asany. Lano mivatsy tsy maintsy mody, mandeha tongotra koa mody. Hamono tena ny atapiketsahany ve ny atapiketsahany. Mila fitaovana tompoko, mila fanampiana, mila vonjy tsara tanàna tompoko amin'izao zavatra misy eto ao aminay ao zao. Aza andrasana hisy faty tahaka ny tany ambato finandrahana zay tsika rehetrarehetra vao hidodododo amaha olana fa mangataka diny mbola tsy tara raiso ny andraikitra tompoko ho an'ireo manana andraikitra ny fanandrifa ny fampandriana fahalemana ny tany.